Iverenina kosa ny sehatra ny fampianarana nahatratra 700 ny tapahafahana fanadinana ho an'ireo mpianatra nanovo fahalalana teo anivonivy toerana fampiofanana KS eny Ankazo tokana. Nilazany mbola vonona hanome fahafampo ary hanampy hatrany ireo mpianatra hianatra ao anatin'izany ivitoerana izany ny tompon'andraikitra. Araka izao fanazavana izao. Zavatra anankiray voalohany indrindra moa zany dia hoe hisaorana ny ray aman-dren'ny mpianatra, ny mpampianatra ary ireo mpianatra moa zany nanaiky nianatra teto anivon'ny KS. Zava-dehibe tokoa ny vokatra teto anivon'ny KS satria tonga hatrany amin'ny 700 nisan'ireo ankizy afaka fanadinana zany ho an'ny magistrat toutes filières confondues. Zavatra iray manokana zany no zavatra teneninay dia hoe ny mpianatra tena anisan'ny tena nianatra be ary ny mpampianatra kosa dia nanome ny fahaizany ray manontolo mba ahafahana manatsara ny fampianarana teto anivon'ny KS. Tsy totozy zany zavatra rehetrarehetra zany raha toa ka tsy nisy andreo mpampianatra zany izay nanome ny herin'ny rehetrarehetra ary izy ity moa zany mbola test de présélection ihany. Izy ny admissibilité ny faha 12 ny volana septambra ho avy izao efa anisany hanomana ihany koa zany zay satria ho an'io zany dia mandritra ny herinandro. Misy moa zany ny karazana hoe produit vaovao raha hoe azo ilazana an'izany le izy satria misy document à l'appui efa nomaninay ho an'ireo mpianatra hiditra ho amin'ilay test ho an'ilay admissibilité. Misy zany document omenay andrareo zany hoentina anampiana le fampiofanana ary misy koa fampiofanana mandritra ny herinandro hoentina hiatrehana an'ilay admissibilité. Ny zavatra iray azo tenena moa zany dia hoe tamin'ity taona ity dia tsara be mihitsy ny vokatra ary raha ohatra moa zany ka 3 ny ilaina ho an'ny magistrature, 10 ny ilaina ho an'ny financier ary 10 ny ilaina ho an'ny administratif dia miezaka zany zay hatratra arak'izay tratra andreo toerandreo zany ary mpianatra ato aminay moa zany dia tena anisany hofanina be mihitsy zany amin'io zavatra io ka manasa antsika rehetra izay afaka ihany koa ka hisoratra anarana ato amin'ny KS ho an'ilay test de présélection tao zany ka hiditra amin'ilay admissibilité dia tonga fa mbola misokatra ny KS zany amin'io fampiofanana mandritra ny herinandro io.